97.6 FM, la radio événement. Sadaikar dia sadaikar tokoa ny tena raha nandresy na hena fa nosamborina taty Tananarivo ny namana Selo de nofonjaina vonjimaika anihosy de ny olona rehetra moa nametra-panontaniana hoe hay ny namanao efa manana fera maloto de tsotra monina valiko tsy fantako ny afera maloto na madio na meloko izy na tsy meloka fa ny zavatra fantatro de misaotra ny Selo eto anatin'ny tany sy ny lanitra aho fa raha tsy nisy ny dossier sy ny témoignage nataony de sy avy any amin'ny antota-taratasy rehetra nafatarana ny marina namana mpanao gazety ny antota-taratasy rehetra nafatarana ny marina mikasika an'io fanitsakitsahana zon'olombelona ho lakak'io fangalarana carrière ho lakak'io fanaovana tsindry hazo lena ho lakak'io fampiasana ny hery ny fitsarana fa inona marina ny tena tsy fanarahan-dalàna nataon'le orinasa Gondwana ny tsy fanarahan-dalàna de tsotra mibaribary toy ny masoandro be nanahary tsy manana taratasy io orinasa Gondwana io tsy azy io carrière itrandrahany io fa carrière n'olona fa nampiasain'ny Gondwana ny herin'ny fitsarana sy ny herim-panjakana izy moa le fanjakana resatsy le fanjakana de ny chef de région ny chef de région ny fanjakana de ny procureur ny hosy fanjakana daholo zany ratsa mangaika ny fanjakana reo de ao koa ny mera ondohany lakaka izay ampian'ireo force de l'ordre force légale hoe ao fa mbola marobe ny zavatra tantaraina eto de ny ao avy amin'ny gendarmerie pirenena zay miara-miasa lahy miaro an'ireo olona mpangalatra sy misandoka ho tompon'ny carrière reo miaro ve izy ireo sa nanome lalana miaro nilazako hoe miaro raha tonga tany ny tenanay izay nitondra ordre de mission hanao suivi ho iaho suivi ny nandehananay tany amin'ny primature ary nitondra bataillon zany miaramila mixte misy miaramila de misy gendarme de misy police ao amin'ny primature ao misy nitsona hoe bataillon ny primature brigade spéciale ao sady miaro ny lapano manao mission rehefa misy mission nitondra an'zany za ta ara-dalàna fa ny tonga tany laka andohany lakaka de tsy navelany dahalo izay ny recruter ny monsieur Manahira izay appuievana gendarme avy any Sakara hiditra am'ilay carrière zay hanao suivi hoe nitanterahina ve ny note izay navoaka ny ministère ny mine hoe suspendu tsy hanao activité fitrandrahana intsony ny orinasa Gondwana satria sady tsy azony ao no tsy manara-dalàna izy no tsy manana taratasy fanaovana zany hoe misy fikomina mitranga ve zany tany toerana tsy fikomina le izy fa inona ny anaran'izany ndraiky mpanjakana nosakanana raha tsy mangaiky any fanjakana zay no mahatonga namana Albert hiteny eto pabe maso ho heny ny tompony andraikitra amin'ny gendarmerie nationale efa niantso ny seg aho tamin'ny andro saika napisy ny affrontement zay ny masahy azy ary nantony nasahiako azy de hoe dahalo fantatra hoe dahalo ny recruter-na le olona eo amin'ny roapolo mahery eo tondra basy ary misy sary aminay ary hitanareo reny ny sary nalefa tamin'ny télé sy ny fahita lavitra sy ny gazety sy ny Facebook regny ary namana isorana eto ny namana Zanora Mambazafy zay napiely eran'izao tontolo zao le vidéo sy le sary manamarika an'izany hoe dahalo appuiena force légale gendarme efa dahy avy any Sakarahy no manampy azy ireo de sadaikatra hoe sao lahy ho lasa lavitra la fitiavatena sy fanaovana zavatra tsy manjary tsy lasa fikomina ve zany ka io ane nahatonga ny Boko Haram sy ny Daesh namana mpanao gazety hoe matoa tsisy dahalo hahasahy force anteny zany zany hoe karazana misy fanjakana kely zany ao anaty fanjakana lehibe zao misy le izy ka eto dia mitodika aminao Andriamatoa Filohan'ny Repoblika sy Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta raha ny kabarin'ny filoham-pirenena maly hitako tamin'ny télé de mazava ho azy fa na iza manao kolokolo satria misy kolokolo lavolanta voafonon'io zavatra io na iza mandika lalàna de ampiariny amin'ny lalàna de niteny koa ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta hoe raha isy ny andraikitra fa aza miandry anay avy any amin'ny fitondrana fohy be tsy vitan'izay fotsiny ny tokony ho tenenina fa zay tsy mandray andraikitra zay mamitaka zay manoraka hoditrakondro zay mamandalitra de tokony hoesorina amin'ny toerana fa tsy vita hoe raisy ny andraikitra zany ka izay zavatra zay namana Albert no tenenako eto efa naveriko mbera minjato teto taminareo teto hoe ny 80% tsy mampandeha ny raha
eto Madagasikara dia avy aminay fonctionnaire misy eo izy am'izao fotoana zao nijoro ny chef de région ny Forombe niseho télé chaîne nationale fa fambaraka le izy nilaza izy taloha nanoratra taratasy hoe tsy ara-dalàna ny fitrandrahana mbola aminay moa ny dossier rehetra tsy ara-dalàna ny fitrandrahana ondony lakaka de rehefa nahazo vola izy de ara-dalàna indray de eto mitodika aminao Andriamatoa ministra ny mine misy tanalahy manodidina anao za sy hiteny inona ny posten'le olona nanao sonianao naminao noty hisuspendre ny orinasa Gondona zay fantatsika za isika amin'ny rahalahy mianaka de niresaka hoe mpangalatra karieran'olo ary osazina io ianao henoko tatoato vao maly fa ohatrany mitambositra ianao hiverina amin'ny décision-nao tsy kilalaon-jaza ny raha raha-mpanjakana zany hoe mety hisy kolokolo koa ny ambadika any mety efa nisy satria hihemitra hoy izy ho an'ny leny le note de suspendre ny Gondona za miteny eto monsieur le ministre satria fa marary aho tanao voantazo nge za io namana ralbeno marary aho manasa mamafa ny malotonareo nidirako nanakeko ho mpanolotsaina ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta de hitondra ny aporoko hanadio ny zavatra tsy manjary anatin'ny administration malagasy amin'ny ankapobeny ka eto aho de miteny fa raha izany hanaovantsika nyty firenena atika zany ny zavatra hampandovaina ny taranaka malagasy savy malemy zany manomboka hiseho mantsy izy io satria nijoro matoa ny ministre nanomen'igninao ty namana Michel Ralbert de ny fahafantarany fa diso ny orinasa Gondona mpangalatra ny orinasa Gondona mpisandoka ho tompon'ny carrière ny orinasa Gondona any miriry any nge ny tena tompon'ny carrière io tompon'ny périmètre io fa nampitahoriny ary atahorako atao salamina anaovana ny namana Selo sarika ampandrina ary mampalahelo tamina namana Selo sarika andopitaly namana Michel Ralbert mbola ho resantsika rehefa avy eo fa matavitra mitratra ny menace zao le olona tena tompon'ny carrière ary niantso ahy numéro ko moa tsy mora tsy afenina fa nomeko tam télé nomeko tam Facebook ty niantso anahy raha ohatra ka misy zavatra manahirana anao malagasy raha misy hitanareo soritr'ohatra corruption any anelanelan'ny administration de antso aho meo ahy ny dossier ary isorako ny vahoaka malagasy fa efa ray gony ny dossier amiko ary niady tonga de traiteko ary za sy ho tambazana vola raha hividy ahy de 1000 milliards de dollars zay vao miverina amin'ny hevitrako de zay natongavako eto ny atongavako eto de tsotra mikasika ny fanamborana ny Selo aloha aleo Denise mbola tadidy de tenenina resaka sek misy lalàna an'io namana Michel Ralbert sek tany amin'ny 4 millions d'ariary tany amin'ny taona 2024 no nanaovana an'le contrat ny zareo satria nilatsaka ho fidina le olona tompon'ny sek io de le ray mpandraha raha serasera de nisy contrat ny fanaovana raha very ny sekinao namana sek dimansignenao zany de tsy mbanao opposition avy anao tsy mbanao déclaration de perte avy anao ary zany zavatra zany de azo jerena ao amin'ny banky fa nahasadaikatra raha niantso ahy ny mpisolo vavany namana Selo de nanao nangataka réquisition tamin'ny tribunalin'ny Hosy izy tribunalin'ny première instance ny Hosy mba hijerena an'izay authenticité n'izay ny version originale n'le sek sy hijerena hoe aiza ho aiza ny déclaration de perte de sy nahazo nefa izay sisa no moyen de défense ny Selo hafantarana hoe raha zany sek zany sek very apena ny Hosy ve de ho azo tosena fianaratsoa misy raha ao ka eto aho de miantso anareo mpanao gazety ny banque koa nge rehefa misy fakana volany amin'ny banque raha tsy diso mbola miantso ny tompony izy hoe miantso ny tompony hoe anao marina ve nanomeny sek ty de eto zany magagagaga fa ny marina angetsy maty fa za de mahaza miteny fa naninona roa taona ty aorina zay vao mitory misy raha ao ary gadragadra fahatany zany le namany de eto aho de miteny amitsika vahoaka malagasy fa mbola ampiasaina hanaovana hery famiretana ny fitsarana tsy foronina zany zavatra zany fa zavatra hita maso fa inona no andraikitra raisin'ny fitondrana zay tompony ato satria raha misy miresaka mantsy am'izao mikasika andraraha ny fiernationnau tsantatra tsy mety tsy ho azony olona tsara ve le izy fa milaza izy fa ianareo amin'ny fitondrana no nanakadra ny Selo indray zao eto aho de somary hamerina ny teniko tany aloha tany fa ela be
mahery fo be ny namanao amin'ny SMM tamin'ny resaka fiara Claudine. Nitaraina zahay jereo ny raha ataon'ny procureur hoy fosy eo ohatrany tsy mahery fo zareo ka amin'ny lalàna de avoaka amin'ny anaran'ny voaka malagasy ny didim-pitsarana namana Michel Rarbert. De faharoa manarakaraka an'izay ni président de la République no président du Conseil supérieur de la magistrature. Mitandrema anao andriamatoa foloha fa ianao nge nysoketaina amin'io mitandrema tsika voaka malagasy ary tokony hitroatra amin'izay sika tsy hitroatra hanimba zavatra tsy handorinina tsy hamon'olona fa amin'ny anaratsika nge no amoahan'ny fitsarana didy ary ny akamaroan'le didy de didy mampilasa dranomasy olona didy mahafaty olona. Zao mantsy nytenen'ny vice président ny SMM raha niteny tamin'ny télé izy hoe aoka sika namana mpitsara hanao ny asa sika araka ny lalàna satria manimba fiainan'olona manimba aveniran'olona ny décision raisika raha décision tsy mifanaraka amin'ny lalàna. Ny akamaroan'ny décision matoa ny olona mikaikaika amin'ny raha mpitsarana namana mpanao gazety sy foronina matoa misy ny fitsaram-bahoaka vao vetivety zao nisy mpanjaka tapadoha koa tany farafangana de avy amin'iza avy amin'ny Paolo ve avy amin'ny président de république ve avy amin'ny premier ministre ve sia de tsia ny valiny raha mba olombelona hiany ny olona ny tongavan'izao raha mba olona manana ny taranaka hiany de tadidio fa misy Andriamanitra masina ny tanindrazantsika ty ary misy ny razana matoa mbola ivavahana io haninareo ry razana sao de mihevitra ny sasany fa tsy olombelona mihevitra ny sasany fa tsy manana taranaka na heno zany namana Michel Rarbert amazy risy tamy zany tsy de mampihesika ny sofiko le izy hoe ho samborin'ny procureur ny hosy ndray ianao namana Polo andramo moa fatako fa madio tananao fatako fa tsisy zavatra na ratsy nataoko fa za sy samborina velona fa za miteny sy samborina velona zay de hamaly aho ny fatiko angamba ny hogadrainao zany hoe mety misy fifandonana mafy ve zany za tsy maintsy mamaly aho na iza namitra de mamaly natana Polo de tsy maintsy mamaly tsy samborina velona za tsy gadraina velona amin'ny zavatra sy nataoko zany fa ny fatiko angamba ny hogadraina fatro loatra ny zavatra atao amty resaka fitsarana ty ka aoka mba hifanady am'izay mitady hony zareo mitady mangaroka ny patseko ny dossieko rehetra sintsisa za tsy hiverina amin'ny tolona nataoko ty sy tokony hangady vato lakaka ny gondona sy manana taratasy ny gondona ary gondona io anarana efa maty ny vazaha tena tompony fa pisandoka koa mbola mpitondra koa olona nanana matériel fotsiny an'le olona manao n'io zavatra io mitondra gondona io fa sy izy ny tena tompony io zany ny tena marina amin'ny dossier ny meny namana Selona io tamin'ny namana Selona nahafantarako ny zavatra rehetra tsy manjary nataon'ireo autorité locale manomboka ina fepetra ny raisinareo any amin'ny fitondrana amin'ny primature eto de mitodika amin'ny président sy miandrimatao premier ministre lehibe ny gouvernement fa de inona loatra no amelatsika hanjakany ratsy eto ny kabarinareo de miteny ho saziana zay manao an'izao nraisy ny andraikitra mandray andraikitra aho zao manana profo raha diso ny profo entiko namana Ralbert vononareo mahamasinao za Polo ty firo atao poto fa kosa raha mba zavatra marina no entiko mba te hanadio ny fireneko aho ka tsy mandray andraikitra nareo farantampony aho de gagagaga ny tenako miteny eto zao gagagaga ny olona io lakaky andohany lakaky de miteny aho sy hosy bara avy agny ny reniko amin'ny faritra bara igny hoe hataonay ny ty Monsieur Polo ho tafinay non ho iaho sahala amin'ny ataony lota tamin'ny Genesis 19 1 hatrany 19 mbola misy olo marina ao amin'ny fitsarana fa aza tafinareo ny fitsarana mety misy 10 na 1 marina ao sahala amin'izay koa ny fijoroako hamary toerana ny gouvernemanta sy ny fitondrana malagasy betsaka ny olona manometsina io inona ny arovanao an'io tsy miaro fa mahana mary toerana ny olona finiditsika maro anisa mba havitany ny asany tsy haiko na mody bado izahay mpitondra fa ny antom-pisianay Michel Rarbert de ny hiaro vahoaka hitondra fampandrosoana amin'ny lafiny rehetra na ara-tsosialy na ara-ekonomika hiady amin'ny fahantrana hiady amin'ny kolikoly ao anatina PND zany plan national de développement fa ohatrany tsy mifanandrify an'izay ny tisika atao fa maninona ny sasany mariska hiady am'izay zavatra zay de maninona ny sasany tsy mariska
izay le mariska sy tsy mariska zany inona fijerinao azy zao mariska ny tokony ho nataon'ny mpitondra farantampony ene de nanome hery ahy nanome tandro filaminana za tsy matahotra dahalo zany tsy namena hery azy aho tam'izah mbola chef district tany betroko miady amy dahalo 500 lahy mifampitivitra za polo zao administrateur civil satria fa trop le izy manimbazimba le dahalo de mamaly amy maso ny tena mpanjakana de mamaly na hamoizako ny aiko de zay ny verenako iresako eto efa tsy aranerany ainy vahoaka ny tianao tenenina ve tsy manohana anao filohan'ny republika sy ny prime ministre le tsy mamehery sa inona ny tianao tenenina zay le hoe tsy manohana ohatrany hoe tsy marina satria raha namoaka ny élève commissaire sy ny officier ny police pirenena teny vady de za mihitsy nyresaka direct tamy filoha pirenena fantako anao izy anao présentation zao fantako anao mety ny zavatra ataonao tohizo tany amboloany laza hoe nahazotrodrano avy amin'ny filoha pirenena sy ny prime ministre izay mihitsy matoa mbola tsy mandra misy tsy mandra raha officiellement ry zareo matoa président zany miteny hoe fantako anao tohizo ny zavatra ataonao zange hoe président mila miresaka anao fatsiafatsy amizay fa ty a distance ty sy mbola ho raisiko anao izy fa tohizo foana ny atao dikan'izay na i président ny maharary na i prime ministre ny maharary namana raha Michel Ralbert hoe maharary ny ainy tsy arakaraka ny tokony hanaovany azy ny zava-misy izay ny tenenako teto na merenako eto hoe na Jesu Kristy nataonao filoha eto na Jesu Kristy nataonao prime ministre eto raha mbola pourri ny olona mitantana ny lafitany ny olona apetraka anareo chef de région sahala amin'io ahorombe io sy zavatra manjary eto ka ny aino amin'ny Paolo ve le mpitondra sa tsy ny aino zay ny mampisalasala eto hoe de mbola apetraka eo hoe chef de région de mbola apetraka eo hoe ministre de justice io procureur fa tsy izy io sa zay ny magrave ny reto tribunal reto voaro ny CSM zany mandidy sy manapaka ny affectation ao ny fampiarovany zareo anatin'io cercle de raha vo tsy manapaka hevitra ny CSM esorina io efa eny taona io raha matoa io tao eny taona 6 ans fa mbola ao foana ka izy io membre ny CSM sady ohatrany mbola any cour d'appel ny fianaratsy zany marobe ny zavatra sahaniny inona ny antony nandraoka miliara izy tamy fiarahany amin'io gondona io de izay volan'izay no ampiasainy anana Paolo proof e zao zany anagnana proof sika zany moa mody jamba sa mody marenina le rimasera sy ny vahoaka ny lakaka andohan'ny lakaka ny teny hoe associé amy gondona ny procureur ny hosy sy zange ny teneny zany anagnana film nge zany tsy azo atao tokoa ve moa zany tsy asan'ny fampanaovana zany hitsara sy ampandeha raha-petsarana no ametrahany lehibe ny fampanaovana saiko na misy texte vaovao fa ny tena moa zany raha fa bourré ny ty asa marobe ty de mety tsy mahavoavaky texte vaovao fa saiko ialako siny aminao raha vahoaka mety misy texte mikasika an'izay ny procureur mahazo manao fera vato de mahazo magnanagadra olona tompony tany sy ny amboniny vato agny de zay tsy haiko hoe misy texte vaovao Paolo ve zany manao antso avy fotsiny am'le seg vaovao sa le seg mba mandrainy andraiky ny sako le seg koa de mitaza fotsiny hoe misy élément any anakefatra ao anatin'le resanao teo raha ny resaka anay tamy telefony de vonina handray ndraikitra izy na ny seg ane tamin'ny passation izy sy ny seg teo aloha vonina handray ndraikitra fa tsy haiko hoe nisy inona tampoka fa eto de tena midera zato isanjato ny tenako ny DG ny police nationale vonina hiasa eo misy fotoana misy problème tamy fanamborana ny selo gendarme zany misy tsy fahavononana ihany matoa misy gendarme miaraka amy dahalo miambina carrière de zany isy raha-pandainga anananay sary zany ananay profo matoa misy an'izany de misy zavatra tsy milamina agny namana Michel Ralbert na hamonoana azy zany tsy ahoako fa teneniko hoen'ny vahoaka malagasy hoen'ny tany hoen'ny horendanitra hoe matoa zahay tonga zany hoe nanendry olona tsy azo itokisana ihany koa ny filoha-pirenena nanendry seg indray mbola tsy tsara azy sika fa handratsasika ny zavatra ataony hoe voasazy hoe reo gendarme efa dahy reo miaraka mipetraka amy dahalo miapouiller dahalo izay neny mahatonga ny asan dahalo mironga treto fa tena naipony le gendarme efatra ve sa ny commandement avy any amin'ny Michel namana zay mihisy le izy manomboka ny commandant groupement io commandant compagnie reo hoe de tsy afantatra ny CB ny lakaky de mody tsy mahafantatra hoe gendarme ave izy mody tsy ataony ao avy entsakaraha nefa miara milahatra misy sary aminay miara milahatra amreo ireo le tonga taty le naka ny selo sa hafa reo raha ny hitako neny fa kanany selo de naleoko za mba niaraka nalaina amin'ny agny fa za tsy afaka confirmer an'izay namana raha Michel Ralbert fa ny afotsiny eto de tsotra ny raha tiako
ny tiako hiaviana de tsotra efa nibaiko ny premier ministre hoe raisiny andraikitra efa nibaiko ny président hoe sazina daholo zay manao kolokolo sy zay sy manaraka lalàna eto am'ty tany sy fanjakana ty de aiza le fampihara anazy zay fotsiny ene no andrasako eto hoe aiza ny fampihara anazy raha ohatra ka zany Paolo nge nanao an'io zavatra io tany sy anatin'le cercle na fitsarana mety fahasahirana fa inareo namana fitsarana za miteny aminareo misy olona tsara aminareo te hanova misy olona tsy mipolitize ny position ny ao tena teneniko apahabe maso eto zany nantsala am'zany ny gendarme misy olona tsara ao misy olona tsara aminareo segy fa mba jereo io commandant groupement nao hosy ao fa hamitaka anao satria anao vao miditra zany de asao tokoa raha nohon'izay satria zay nitenen'ny président hoe zay sy manara-dalàna de atao de mba olona ray aman-dreny ianao zoko be ary olona fantako mba raisiny ndraikitra sahala amin'ny ataony deuxième police io satria raha tsy andray andraikitra ino moa nataony deuxième police sy vao niantso anazy am'ray marainao naheno hoe selo nisy nitondra de niantso anazy de izy nanao renseignement rehetra nafatarana hoe any hosy de nio zany hoe DG police zany sahala amin'ny ambony be zany ny police misahana ny police raiky Madagasikara fa mandray téléphone le olona de hitarainana misy an'zao ndao fa ataoko renseignement Jean Polo zany zavatra zany fanjaitana zay salam zany no ilaina namana Michel Herbert ahoana tokoa moa fandehan'ny fisamborana ny selo iny ara-dalàna ve re sa tsy ara-dalàna za moa zany tsy de tena pénaliste sy mahay procédure pénale loatra fa mifono zavatra tsy de mazava amiko le ary mampalahelo zany raha zany no atao eto mampalahelo fa io moa araka ny teneny to misy Andriamanitra misy ny razana masina marina ve zany Paolo valifaty ve nataony selo sa tena zay le izy vongatra le fianakatonana ny Gondona ny mahatsikaiky namana Ralbera ahoana dossier efa ela be fa nisy fitorina ela be fa afaka maly sy raha voasamborina le olona dikan'izay zany misy diolahy sy olon-dratsy maro be eto Madagasikara tokony ho samborina fa tsy avoaka ny fitsarana ny didy fanamborana azy tadidio zay resako zay izay mahatonga ny acte criminel maro bobaka ho ny tanora eto Madagasikara misy dahalo agny zany mitovokamo zany za sy miteny hoe dahalo selo fa fanoharan-javatra haniko afako ny sainy vahoaka fa mety misy vola mihodina de tazomanao le mandasy miandry kendritohana na misy vola miraha de takonana ny maso zany ve no ataotsika eto namana mpanao gazety tsy rary ninge zany maro ny olona tsy manatsiny gadrainao fa ny mampalahelo misy namana mpitsara manao ny asany amin'ny fo madio voaraoka miaraka am'ty ataon'ity procureur ao hosy ty fa tsy mampalahelo ihany koa le izy fa arovany zareo nge dikan'izay zany tsy kombakomba le zavatra ataony zareo fa naninona tsy nisamborina hatram'izay Pernanselo fa rehefa nanao n'igny révélation igny izy nanoro preuve irréfutable ange reny preuve regny nazaza mitsangam-bolo nanomezany namana Selo nahy rety my preuve namana Polo Selo zany mbola tsy ampiray volany nafatarako azy fa za hita nitabataba tamy télé hanao ny marina de nijaikojaiko izy nanantona hoe sady mafaka manampy ahy anao fa zany eny zao zay ary ny mahagaga anahy rivotra ino moa nataonareo maro be mpanao gazety aby regny ny fiarovana azy tamin'izy nahazo ny zavatra tany lakaka ny fiadiany an'io zavatra io de manino nareo tsy niteny silence radio za sy misy miady mpanao gazety fa sao de karapahinareo koa fa migagagaga ihany eo mametraka fanontaniana hoe naninona navela izy na tsy hiaro azy nareo na meloka izy na tsy meloka tokony nataonareo miara-manonja ny fijerena ny fitazomana azy sahala amin'ny olona mon'olona nge mpanao gazety zao efatra ihany no any fa misy mpanao gazety namanareo namana Ralbera mitsangana manohitra nay Siselo mety zanga amany sy tiany hoe igny Polo fa mpanohana ny fitondrana sy ny fitondrana nge ny tohanako hoe fa ny hisian'ny filaminana eto Madagasikara ho an'ny taranaka zao zavatra ataoko zao ny tokony hanampy ahy nataonareo mpanao gazety fa tsy hitady ny kilemako hoe aiza izy toka mantsy ny kilema taloha fa tsy misotro toka aho fa taona ray zao nilatsahany fanahy masina tadiaviko loa raha hafako aiza koa hanenjeh anahy fa ny zavatra tiako hapetraka eto Madagasikara de ty fanadiovana hatramy voalohany hatrany ambony ka hatrany ambany ary zay nitenenako anao hoe marary aho mikaroka zay tokony hatao raigono ny dossier-ko aminao efa tsy matoky anareo zay nitendreny prime ministre sy nitendreny filoha-pirenena daholo ny vahoaka mba menatra anareo zalahy lasa zany no fitarenany vahoaka sy mba mamenatra ve zany za conseiller kely ty mpanolo-tsaina kely ty namana Ralbera
raha azoko entina anay trano anao ijero ireto ny dossiern'olo fa tsy manatra dossier amin'ny tompona andray mpanjakana zay nitendrena zay mahazo vola mandeha 4-4 mahazo carburant zany mety fandeha sécurité am'izany Paolo hoe olona samy ho maty daholo age fa mba maty mamela mamy eo zay le position ko dossier am'izany makaiza raha ohatra ka misy traité-ny eo de mena ny tena fanjakana tandrify anazy fa rahana téléphone hoe igny ny asanareo andraisanareo vola hinananareo hanina fa lasa aminay etiny mandeha le izy fa mahatsara anazy zany hoe tsy antrano koa le izy fa ry amin'ny primature no andefasan'olona le dossier fa amin'ny anaran'ny Paolo zany zavatra zany hoe de tsy mahamenatra misy olona marobe no karamaina nitendrena isaky ny larobia eto hanao ny asany de tsy mba menatra venareo hoe porinareo de tsy atokisan'olona tsony de olona ray nanakinan'olo amin'ity roapolo tapitrisa ty malagasy roapolo tapitrisa ty tsy azovana ve zalahy namana mpiasa-panjakana azovana ny toetra ratsy sa tsy hainareo ny asanareo de maninona ka manaiky ho tendrena ho directeur ho SG ho ministre nareo manaiky ho tendrena ho PDG nareo nefa tsy hainareo le asa de lasa Paolo zany mibabogony dossier isan'andro tsy lasaky ny folo no apelatanako ny dossier traité na noho ninona efa tsy atokisan'olona sika mpiasa-panjakana tsy atokisan'olona ny mpanao politika de sa zavatra zao raha mba heninareo président heninareo monsieur le premier ministre raha fa hanendr'olona de mba olombanona am'izay nitendrena fa nareo ny fantako nefa tsy manana sitrapo nareo tsy manana finiavana hanimba ny tanindrazany aza mety viravirain'olona amin'ny hevitra tsy mety tsony zany hoe tena miaiky ny mpitondra ankehitriny fa tena misy tokoa mpamosavy malemy araka ny teneny ary tena manaiky fa misy zavatra tena hoe any anatin'ny fahalovana ny olom-panjakana eto manaiky aho hatrany anaty gouvernement ave tsy haiko aloha tsy haiko na fantan'zany raha fantan'ireo olona mambarany gouvernement reo raha fantan'ny mpitondra rehetra tsy akanavaka raha fantan'ny olona mbo fidy na sénateur zany na député na maire na ina raha fantan'olo botery chef district chef de région hoe hanavitra ny vahoaka maronisa hitady vaholana amin'ny crise sociale crise économique sy ny sisa no natongavana hitondra de hanaraka ny lalako zao zareo zao langazoko zao ho langaziny zareo raha fantatry ny mpitandro filaminana fa hiaro ny vahoakany sy ny fananany natongavany zareo amin'ny toerany nanekeny nomination de sisy olo vakitrany hoe tsisy olo faty tsisy dahaly hoe tsy ny sisa fa ny olana raviravizana vola isika de miditra amin'ny couloir sy tokony hidirana nanome noty tena nomeko noty 20/20 de jeune police tsy fantako gny sasany raha maheno an'izao mba hiezaka fa i vola io zalahy tsy lany hamamy na zay koa mba te hanambola fa vola madio ny hoaniny fa ono Paolo ny afatra nomeny ny vondrona européenne ve mety efa any amin'ny Paolo le hoe andao anao manohana an'le ady atao amin'ny kolokolo eto Madagasikara sa mety efa any amin'iza tokoa izy iny zao amitsika menakavy na io nao ompanao zay to zany de mety efa aminao le izy satria anao olo pirenena any raha vao miala amin'ny micro ty anao de olo pirenena miaina amin'ny miaraka amin'ny vahoaka agny enaka na eto ary olo pirenena za zany de manohana an'igny zay ny nahatonga nanagme 5 ny Bianco teto hoe fa gagagaga fa mangaditsika le Bianco am'izao ay Claudine ihany zany no natao vorona zonadala eo ohatrany sino heno Bianco ane tsy mila hoe mandeha aminareo agny ny olona hitondra taratasy fa zay ko za beasa tsy mila handeha any fa taratasy tokonga tsy azo alefa amin'ny Paolo any Bianco handefa anazy aho fa miandro fotoanany be loatra ny asako zany ny miandraikitra ny vahoaka roapolo tapitrisa eto hanany zao namana ralibera noho ny fahatsorapoko de ho anareo mpanenjika amin'ny Facebook ao le mpanaratsy aza mba miangatra tadidizy fa misy ho Andriamanitra misy ny razana masina ny tany raha fa mikarama nareo de karamao amin'ny fikaramanareo fa aza sakanany ny olona manana hitsipo manana finiavana hanavitra ny tanindrazany hampadiony Madagasikara ka zay zavatra zay zany tokony fiarahamonina tokony sy raha ary nalohany nanao avao kon'izao koa zany mba naka bénédiction tamina mpitondra fivavahana ambony ary nanontany azy eo namana Michel Ralibert mbola sisy mpitondra nanao zany raha sy mizao fitondrana izao zay ny anatiny ao za tsy afaka hiala hoe inona ny zavatra tokony hataonay satria pourri Madagasikara pourri ny administration pourri ny fanaovana politika eto zereo izy ny vahoaka maronisa zereo ny rariny sy ny hisiny ampanjakao ny rariny sy ny hisiny izay namana no hatonga ny joro na ho maty azy aho mba fa nisy tsodrano avy amiray mandreny ara-panahy avy amiray mandreny mpitondra fanjakana de mba maromaro ny mpitomany aho sy torapo zany zavatra tena iainana eto hoe mbola misy namana tsy te hiova mbola misy namana mbola mandray vola mbola misy namana mivoa hevitra za misy le ministre ny minina raha inao mivoa hevitra amin'io de ho soratako mivohitra aminay agny hoe enao anisan'ny fahavalo pirenena eto
Inona dikan'izany fa valim-pirenena zao. Satria anao miteny hoe diso le olona namohana suspension ka avy teo anao miteny hoe marina indray zavatra tena fafantanao hoe diso tokony hosamborina zay tokony godona. Fanapa-kevitra raisin'ny ministra tahaka an'ireny tokoa ve raha amin'ny lafin-javatra lehibe ohatran'io ampahafantarin'ny prime ministre sa toa dia izy samy rery ihany. Ny tenako zao no nampanatery ministre minina ny copie ny décision raisiny iny homenan'ny prime ministre lehibe ny gouvernement. Raha mbola mivohevitra indray sy dia mbola ohatr'izay ve sa tsy lalaovina sahala amin'izany ny raha-panjakana. Za eto dia efa niteny taminy. Ianao matomboka ianao manana an'izany fanahina lehibe zany misy zavatra efa hitanao ve any ambadimbady. Un gramme de saphir égale ohatry ny tsy fatoko zao tsy mahay. Moa tena tsy mpanao safira dia tsy mahay. Un gramme de saphir 500 millions. 30 kilos de saphir no nangalariny gondona tao. 30 kilos de saphir nangalariny. 32 sa 30? 30 aleo tsy atomboko so dia hanahirana hamerina an'izay rehefa avy eo. Fa ny 30 sur le tompon-tany tao niteny an'izay 30. Dia ohatrinona zay? Ohatrinona zay nantena koa tsy sécurité le zay io. Namana ka izay voatotohina tombotsoa voatotohina zay ve na iza manana tombotsoa voatohitohina rehefa atao amin'ny ratsy dia zay no divaneto. Na iza ho aho na iza na cousin Jesu Kristy na cousinany raha manao zavatra tsy manjary dia ampiharo ny lalàna ampiharina tany-tandalàna ety zay mapetraka tsy mapetraka ny autorité de l'État eto ange. Misy mandray vola agny salam chef de région mandray vola izy miteny mamaly izy miteny hoe tsy ara-dalàna dia androany ara-dalàna ifanjakana inona zany. Raisiny andraikitra monsieur le président solo reo raisiny andraikitra monsieur le premier ministre solo olo tenenina eto zao so dia atao hoe dénonciation calomnieuse koa non zaho sy samborina velo fa mamono tegna ary raha fa zany mamono tena dia fatany ataoko hitan'olona hoe namono tegna no inona fitenenako ny zavatra marina eto fa fitondrana fohy be sy te handray andraikitra. Nefa raha kabary hitako tamin'ny TV Plus mana hitako ny vaovao dia hitako tsara président tena nanana décision hoe ampiarana ny lalàna zay manao corruption atao zay mandika lalàna sazina na izy misy azy na raison raisany amin'izany ve zao le resaka hoe motion de censure mandendehibe ny resaka momba eto zany namana monsieur le Robert lasa politika mbola izy mitodika amin'ny namana député parlementaire sy ny sénateur. 2018 adiva ifarana ny mandany président de république mametraka afandroka ho ny vahoaka malagasy itsika raha mbola hanolo prime ministre zany satria tanao ray indesy izy ny vahoaka mijaly efa any atenda ny fijaliana dia mbola hitady olo vorizavatra vaovao indray dia nouveau départ iny fa matoy zahay mpanolo-tsaina ny prime ministre tsy matory andro manali na sahala am'izao efa misy zavatra hitanay kosa hoe mandeha araka ny rariny sy ny hisiny na ny lehibe nay iny mba sahirana ihany fa miroa mivolo aly koa zay miantso anazy hoe zao ny zavatra misy arisa sintsisy fa raha mbola hifaplaky eto sika hifampitazona frein eto hifamingana eto non azavitana ny voaka malagasy satria zavatra manahirana zany raha tena tia tanindrazana atsika ndao hitady solution sahala am'izao ataoko zao indrindrandrindra fa ty resaka arenakibon'ny tany ty mbola misy any betseka ao io sahala amin'io atao lakakeo misy any didy misy any moramanga sahala anatin'ny traité zany ny tenako anjozorobe mbola anatin'ny traité zany ny tenako miteny eto zao hoe io zavatra io nomen'Andriamanitra ny vahoaka somamanina io zavatra io nomen'Andriamanitra ny vahoaka dia io ny tsy mila mamboly vary mandany any mbolana sahala mamboly vary fa mangady ny olona namana misely mba mahita ny hoaniny androany fa zanaovana didiny be sandry fa fantatra hoe zao mpangalatra ny gondonady mbola sahitsika ve hiverina amin'ny décision fa nataotsika no ninona zay moa tonga dia miteny mety vola koa zay satria 30 kilos de safirako fa za minino fa olo kendry ny ministre ny ninona tsy hivadika am'izay misy caméléon manodidina anao monsieur le ministre fa tsy teny hoe iza fa misy olon-drasy ao aminao ao abroseo ranga abroseo tao fa tsy sasa miara-mihinana miara-misaozy ve tsika mijaly angeny voaka malagasy fa olona ray olona roa ve natakalonareo sy fantako fa za matoko ray mandre ny ministre minina miresaka amin'ny matetika za ary tsy hiverina amin'ny décision news am'izao fotoana zao monsieur le ministre dia mbola mangady vato ao ampandra misy valana ny havan'ny procureur zay antsoina hoe Rajoela
misy preuve ry masera mihitsy vao niantso ahy zao satria ry masera manara maso akaiky an'io zavatra io de ny mampalahelo ho anareo mpitandro filaminana i masera vehivavy raha io verangahy miaro an'io vahoaka io satria fantany hoe misy zavatra tsy mety ao de ianareo ndray natao tandroka gendarmerie aloha tena izy aleo tongoniko sala amizay hanantona anahy ny lehibe manahoana ny ain'ry masera efa nivonjen'ry procureur tao fa nomena hazo menatsy masera raha nijery télé anao fa nivonjen'ny mera de i procureur fitsaiko izy ny fanampiny tao efa nampitahorina ina le fampitahorana tao taminy ao amin'ny youtube eo za zavatra zay fa nalefa ny namana zanora mambaza fa aotsika mijery azy hoe inona ny nahazo an'ilay masera de tsy mba malahelo hoe tsika mpitandro filaminany karamainy vahoaka hiaro azy ny ainy sy ny fananany lasa masera vehivavy anankiray honjony no miaro ny vahoaka maro nisa ho lakakio tsy mampalahelo hoe zany chef de région tsy mampalahelo hoe zany procureur ny hosy tsy mampalahelo hoe zany député voafidy eo hosy tsy mampalahelo zany mera voafidy ao andony lakaka tsy mampalahelo hoe zany préfet hoe masera anankiray manao ny asa sika rehetra nefa tsika censé hanao an'izay zavatra zay mampalahelo zany sy ny ao ilakaky rery sy ny ao andony lakaky rery namany misy rabero fa any akora am'izao fotoana zao manao otage ny dahalo manao otage zay olona manana omby de sambory ny havany de raha tsy miverina raha tsy manome vola de tsy averiny igny mampalahelo zany andriamatao filoha mampalahelo zany monsieur le premier ministre azavarina amin'ny zavatra hafa intsony isika fa ndao hojerena ny vahoaka madinika hojerena amin'ny problème social resaka insécurité resaka kolokolo moa zany igny tsy fantako iaona ny fomba hiadivana aminy na matanjaka zay bianco sahirana miady am'le kolokolo fa kosa misy zavatra azy vahana misy zavatra azy hitondrana vaholana salama zao ataoko zao mitondra vaholana mamonjy an'ireo vahoaka madinika amy resaka minina zao ny tena nomboana azy satria io ao harena menanjanahary io mangady raha manana chance le olona mangady de mahita hoaniny izy fa inona loatra ny antony sy andraisatsika fanapaha-kevitra manoloana an'izany averiko eto misy mpangalatra carrière misy olona fanirarana mandika lalàna ho ilakaka ao maninona no tsy ampiasana zay herim-panjakana zay hanamborana azy handrarana azy fa de misy inona loatra ny ataontsika zao roa zahay nahasahy an'io zavatra io efa gadra zao ny namako fa tsy haiko ny ahy fa za koa miandry satria matoa samy nateraka amy Madagasikara ty samy tompony ty sy olona rery ny tompony eto sisy mifampatahotra eto de za koa mba miandry koa ny toroko fa za tompoko lahy sy tompoko vavy de tsy hiverina na hovonoanareo aho raha tsy samborona io olo migondona io raha tsy sazy mahazo azy procureur ny hosy io raha tsy asorina amy toerana io chef de région raha tsy arovany vahoaka ao andohany lakaka amin'io safira io za tsy hijanona no vavako sy maintsy hiteny aho na hisinina na hisinina Enery marana ny fotoantsika Paolo Emily Raolinarivo Solona Valina asa inona no afatra akoatran'izay afatra nentinao toy izay ny afatra de tsotrany engany mba ho toy ny DG ny police nationale ny olona tendrena amin'ny toerana tsy hoe mitoraka voninkazo fotsy fa hita masoko ny zavatra ataony raha mba sahala am'izany tsika rehetra za tsy mbola maina meloka an'izany izy fa mety voatonga koa ny sasany mba hanamboamboatra toerana aloha fa raha sahala amin'ny olombelona napetraka ho DG ny police nationale io izahay mpiasa mpanjakana tendrena homena andraikitra eto Madagasikara hipetraka ny fandriam-pahalemana ho voadiny ny kolikoly tsy hisy ny fitiavatena ary averiko eto farany monsieur le président monsieur le premier ministre sy vitany kabaro isika ambony télé amin'ny radio sy ny gazety eny fotsiny hoe ampiary ny lalàna na hoe mandraisa andraikitra fa zay tsy mandray andraikitra sazio alao amin'ny toerany zay mamitaka anareo alao amin'ny toerany zay mpitoraka hoditra akondro alao amin'ny toerany zay mba mahandalitra maloto angeny lalitra tsika ve de mbola hitelina zavatra maloto fa raisy ny andraikitra de ampio aho miteny eto zao fa za tsy hamitaka anareo fa mifo madio fitiavatany razana nanaovako an'izao akosanako zao mety misy olona ho tapatsotro folasotro ny fitenena anazy verifinana namana Michel Radbert fa tsy atakalo olombitsy ny maronisa fa zay ho averiko farany eto ny antopisiasika mpitondra de hitondra fampandrosoana hiaro ny ain'olona vahoaka atao anatin'ny firenetsika sy ny fananany hiady amin'ny kolikoly hitondra fampandrosoana sy hanao tsy kombakomba ratsy sy haiko zay ny idéologie entiko
am'izao fotoana zao fa tsaiky ny any sasany de misaotra betsaka nandrainay namany ia misaotra ny Paolo Émilie raha olona rivo vosolona valina isika mpanolo-tsaina ny ny premier ministre lehibe ny gouvernement tompona andraikitra ihany koa eo amin'le ady amin'ny fanadiovana ao anatin'ny gouvernement ao amin'izao fotoana zao eny amin'ny primature ny maromarina kokoa ny vahiny teto amin'ny radio Antsiva 97.6 FM, la radio événement.